Anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no iarabanantsika mpianakavy finoana rehetra, zanaky ny FJKM TRANOVATO FARAVOHITRA, na ny aty an-tanin-drazana, na ny Mpitandrina maneran-tany, mahatratra tianio Alahady fa 4 ny volana Aogositra 2024 ity. Fotoana toka miavaka eo amin'ny tantaran'ny fiangonana izy ity ry havana malala, fa anio no anokanana sy andraisan-tanana ireo diakona sy loholona miisa 410 amby 100 mianadahy. Voay vavahadin'ny fahamarinana hiditra eo ka hideran'i Jehova. Ity ny vavahadin'i Jehova, ny marina no hiditra eo. Hideranao aho fa efa namaly ahy ianao, ka efa famonjena ahy. Amen. Manomboka amin'izao maraina izao amin'ny fitora sy fefany ny fandaharam-potoana, ka amin'ny fitora sy fefany amin'ny akany ambony ny fanomanam-panahy lola sy diakona. Avy eo dia hidina hitanjozotra manao procession makany am-piangonana. Amin'ny valo kosa no manomboka amin'ny Fanompoam-pivavahana, izay misy zany Fanokanana sy fandraisan-tanana zany. Amin'ny farany fandaharana izay ny ampelantanantsika misy ny hira fanevany loholona sy diakona andiany fahazavana. Hitsangana ireo andiany fahazavana ireo aloha, ireto izay diakona ho raisi-tanana sy atokana hanao izany hira fanevo izany mialohan'ny fanombohan'ny Fanompom-pivavahana. Dia miarahaba anareo tapaka sy namana fianakaviana izay tonga miara-mivavaka manotrona izao Fanompom-pivavahana izao.
miombona amin'ny FJKM manontolo isika riavana mandritra ity volana Aogositra ity amin'ny lohahevitra manao hoe manamasina ny tenany ny mpino. Dia ry omantsika riavana ka ny Isaia faha-enimpolo ny andeny voalohany hatramin'ny andeny fahatelo no dia rahantsika sy anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny Isaia amin'ny anaran'ny Tompo. Mety sangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehovah efa miposaka aminao, fa endro ny aizina manarina ny tany ary ny aizi-pito manarina ny firenena, fa aminao kosa ny mpisahan'i Jehovah ary aminao ny sehon'ny voninahitra ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany ny fipisahanao. Ireo Diakona sy Loholona ireo dia mitondra ny andiany, mitondra ny anarana hoe andiany fahazavana, ary ny teny faneva izay nofidian'izy ireo dia ny Mateo 5:1-4 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. N'Andriamanitra ianao fa manana fahazavany Kristy, ary tsy ny lola sy Diakona ihany fa isika mpianaka avy ny finoana, sika zanak'Andriamanitra izay natao batisa rehetra dia nandray izany fahazavana avy amin'ny fanahy masina izany. Zao ary zarao amin'ny hafa ny fahazavana ao anatinao, zarao amin'ny hafa ny hazavana ao anatinao. Ataovy misy akony eo amin'ny hafa ny fahavelomanao, mitondra soa sy ny tsara ianao, ny hatsaranao rehetra ento anom-poy an'Andriamanitra. Ataovy misy voa ho tazany hafa ny fiainanao, ataovy misy voa ho tazany hafa ny fiainanao. Tena tian'Andriamanitra mihitsy ianao amin'izany, ary dia anom-poy ny Tompo ny tsara indrindra avy aminao. Raiso Jesosy, lay fahazavana anjaka ao anatinao. Dia entanina isika hoe raiso Jesosy fahazavana dia tanterao ny fanomponao. Samy manana isika manakavy, isaorana an'Andriamanitra ny vita, angatahantsika mitombo fanahy masina, hitarika antsika ho amin'ny ho avy. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho aminao ny fiadanana. Amen. Vavaka sika riavana. Andriamanitro, misaotra anao izahay no ny fitiavanao anay ao amin'i Jesosy Kristy, ilay fahazavan'izao tontolo izao, ka ny antsoanao sy ny fidiananao anay, indrindra ny Diakona sy Loholona andiany fahazavana, mba ho mpanomponao Andriamanitra, ka aneo ny fahatsaranao sy ny fahazavanao amin'izao tontolo izao, ary asa ao anatin'ny fifankatiavana sy ny fiomboanana tanteraka ho fampandrosoana ny fiangonana manontolo. Ho,
Ankoatra ny fanokanana sy fandraisan-tanana, diakona sy loholona riavana, misy ihany koa anio ny sakramentan'ny batisa, ary misy 5 mianada izay horaisina mpandray ny fanasan'ny tompo. Fiangonana malala noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay hitondrany antsika fiangonana, dia tonga isika kehitriny hanatanteraka ny fanokanana sy ny fandraisan-tanana ireto diakona sy loholona miisa 710 ireto, izay nofidin'ny mpandray ny fanasan'ny tompo mandritra ny efataona hanao ny asa mahadiakona sy mahaloholona eto amin'ity fiangonana ity. Efa tamin'ny andron'ny Mosesy riavana malala dia zava-dehibe ny fanendrena loholona ho namany eo amin'ny fitondrana ny fiangonan'Andriamanitra dia ny fireneny Israely izany. Ka ho indrindra Jehovah tamin'ny Mosesy manangona 70 lahy eo amin'ny loholon'ny Israely ho ety amiko, ary eto miaraka aminao ao amin'ny tranolay fionana ireo, ary hiara-mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy ianao irery intsony no hitondra azy. Ao amin'ny testamenta vaovao ihany koa riavana malala dia torak'izany ihany izay nanendrena ny diakona. Vao iny apôstôly tamin'ny fiangonana tao Jerosalema, tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay, ko amin'izany ry rahalahy mizaha 7 lahy eo aminareo izay tsara laza feno ny fanahy sy ny fahendrena, mba ho tendrena hitandrina izany raharaha izany, fa izay kosa aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Ianareo ry rahalahy sy anabavy malala, loholona sy diakona, tsarovo mandrakariva ny alehibe ny andraikitra atolotra anareo, atokany tokoa ny tenanareo ho amin'izao fanompona masina izao. Aoka ny fahatserovana ny adidy amin'Andriamanitra tompony fiangonana no amponareo, no aneritreritrareo, no anapaka mandrakariva ny fiainanareo. Era fa 700 ny andeha ny voalohany, andeha ny fahatelo, ny andeha ny fahadimy, ny mpitandrina manao ny andininy, diakona sy loholona tokana sy raisan-tanana manao ny isan'andininy. Ani Jesus, izanu anaki bau azimu, eni atsarani, eni antrabe, izita amuti kametezare. Ankehitriny ary dia mangataka anareo zahay mba hanao ny fanekeny izay ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra ho diakona sy loholona hanao ny asa fanompona. Ndao ary.
petraka ianareo. Etya mpiandohana ry havana dia tononona sahady ny Andriamatoa, ny Ramatoa, ny Ramatoa kely isany. Fedina upiasana kana deci mentikasara nupena manza biasana sinuna andiamanijo sinuna Mpitandrina Panutasi Mitarika tukuwa Efa itu Loholona Mistu Kamaraku Ratwet bisa Efa Hosantenaku Anupana Rayu Sianta Nakino Meyantua Fatena Anania Sanatuku Kanisaiku Saiku Nania Nyanruku Nyareku Nifana itu Jesu Fojua Riweti Jumana Simanefnisa Fanokanana Jesu yekiku yetwisa Niufitavane wapenatanana Mitorina nipamunzena Anitarana niambanana Ufati kuyuzani wehana Zava mi fanohitra mi bajuna Na itundra ni fiangonana Ana mi fanamu satu tulisha Kahambaraku Ratwet bisa Aka itsangansika rehetra Ianareo dekona voaraitanana Loholona vaovao manao ny hira fanevanareo aorian'izay ny vavaka fisaorana vita ny vavaka fisaorana miakatra ety ny solotenanareo manao ny fisaorana mpitandrina sy ny fiangonana Tsinjovy amin'ny famindramponao reto mpanomponao ireto izay voafidy, voatokana, voaraitanana ankehitriny ho amin'ny anankiray amin'ireny fanompona masina ireny araka ny fanomezam-pahasoavana nomenao azy avy. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondran'i Jesosy tompontsika mpiandrondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay
izy any hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ny voninahitra mandrakizay ho aminareo ny fampahirezana sy ny fiadanana. Amen. Misaotra anareo izahay noho ny fanofanana, ny fampianarana izay nataonareo nadritra izay 3 volana izay. Araka ny tenin'ny soratra masina dia hoe aoka izay ampianarana ny teny mba fohy zavatsoa an'izay mampianatra. Dia misy pasteur ny marika hita maso avy amin'reto andiany fahazavana ireto atolotray ampitiavana sy ampanetretena. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Iara hitsangantsika Diakona sy Loholona tokoka. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa tanteraka amin'ny fotoam-be androany arak'izay efa voalazatra any am-piandohana, Fanompoam-pivavahana, Fanokanana, fandraisan-tanana Loholona sy Diakona teto anivon'ny fiangonana FJKM TRANOVATO FARAVOHITRA. Misaotra amin'ny mpianakavy ny finoana rehetra, misaotra antsika ny Mpitandrina ary ny fotoana arak'izay dia mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny afatra ry havana hiditra amin'ny 4 taona manaraka indray isika miaraka amin'ireto Loholona sy Diakona andiany fahazavana ireto. Ka ny fotoan-dehibe manaraka dia ny Alahady 2 septambra 2024. Alahady ny taranaka io, anasana antsika taranaka rehetra mbola io Mpizadraharaha hitondrana Mambavaka ny taranaka manontolo. Ny filohan'ny FJKM Dr. Irako Andriamahasoa Mpitandrina no hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izany ary eo koa ny ombonantsika ezaka amin'ny fananganana ny trano loharano. Dia miraso antsika rehetra samotahin'ny tompo ry havana. Ho tanteraka aminareo rehetra ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Mitahy anareo ny tompo ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny tavany aminareo ny tompo ka manome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.